Fandanany tompo sy ny fahasoavany aneo amintsika rehetra. Akory ho salama. Tsara zany. Hanomboka indray tsika amin'ny teny ity ary noho ny fampianarana itsika. Mbola eo amin'ny toko 5 antsika. Raha sitrapony tompo dia tapitra amin'ny teny ity dia miditra tsika amin'ny toko 9 dia ny resaka tsika mikasika ny famahana ny tombo-kase zany mikasika ilay hoe boky kely satria misy tombo-kase 7 ilay boky kely. Dia famahana ny tombo-kase 7 dia inona ny zavatra hitantsika indray mikasika izay fa alohan'izay aloha dia zao mbola eto amin'ny toko 5 tsika mamarina ity toko 5 ity zany. Ka manasa antsika hiaraka ivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra raha io mankalaza anao zahay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa mbola nomeno indray izao tombonandro izao zahay ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha io no ahafahana hiara-hianatra ny teninao sy handinika eto. Na amin'ny famakievitry ny faminaniana ny amin'ny teninao fa amin'ny alalana fanainao masina irery ihany. Ka ho karaha iny fanainao masina ny hanokatra ny foko sy ny saiko ahafahako manambara izay sitraponao ka ho ianao nisandratra Andriamanitra fa hietry ty mpanomponao. Ary ka ny fanainao raha ny asa amin'ny fahafenona amin'ny vahoakanao izay miendro izao fampianarana izao hatanteraka ny sitraponao amin'ny tsirairay avy. Dia manamasinanay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io, mena voninahitra ianao raha io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluja, halleluja. Raha io, reto kosa nefa izahay. Mpanompo sy mahasoa ihany izay ary tsy matoky eto anatrehinao. Ka ninona Andriamanitra fahotana vitanay teo anatrehinao. Na tamin'ny teny ity na tamin'ny andro lasa kanefa mbola tsy nifonanay taminao. Dia hifonanay eto anatrehinao zany raha amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny fonay manontolo. Mamindrafo aminay raha io mamelany elokaina ianao. Ary mangataka aminao zay Kristy hafao zay amin'ny ota izay malaky mahazo anay ny fahalemenay. Miezaka ihany zay kanefa ny latsaka matetika. Teninao nefa manambara ihany koa ray manambara manao hoe lavy ny pitony marina. Ary tsisy marina na dia iray ary safabanota avokoa. Ka izany no angatany efa amin'ny ramposy famelan-keloka avy aminao tompo tsara indrindra. Ko mangataka aminao zay Jesosy diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ary eo ka izay velomanay amin'ny lofa-kehitriny tompo tsara indrindra dia velomanay amin'ny finoananao. Ka aoka Jesosy ianao no velona ao anatinay fa tsy izay tsony no velona satria fantatray. Fa raha tsy ianao no anatinay Kristy dia mbola handeha mifilànay zay na ny fanindrinay. Ka aoka ianao Kristy no anjako anatinay hitantana ny fiainanay. Hamasimy izay tompo ho masina anao satria masina ianao. Dia aoka ny fanahinao hanamasina anay sy tantanay ho marina rehetra. Aoka ny anjelinao Jehovah tobo manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay. Ary eo ka Jesosy le dia kapoka taminao ny hitondra fanasitranana anay amin'ny aretina rehetra. Aoka le ratsy tsy hanana anjara tsy hanana pahefana amin'izao fampianarana izao na mitokantrano na amin'ny tsirairay avy ihany. Fa raha devoly Satana izay mitady anakorotana izao fampianarana izao na nitokantrano na hanapaka ny fifandraisana. Ninona sa ny devoly Satana hoentina manafika anay na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona na amin'ny lafiny na eo amin'ny fampianarana ihany koa ary ka manapaka izany izy. Ninona sa ny devoly hoentina manafika izao fampianarana izao na manafika ny tokantrano tsirairay avy na manafika ny fahasalamany tsirairay avy ihany. Dia mandidy anao ary devoly Satana miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano any. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fahasalamany tsirairay avy. Fa ilay devoly Satana dia efa valy efa resy. Koa ilay vonina nohony amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy zany tsy manana anjara amin'izao fampianarana izao, tsy manana anjara amin'ny fahasalamany tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy tsy manana anjara amin'ilay tsirairay avy. Tsy manana anjara amin'ny fahasalamany tsirairay avy, tsy manana anjara amin'ny fampianarana. Fa efa levon'ny Satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy.
dia rainy ianao Andriamanitra ray io akalazay ny naranao mba ho ny teninao Andriamanitra manambara manao hoe fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no entina mandrava ny asan'ny devoly dia ho rava ihany tokoa ny devoly satria ny ratsan-tananao ny fanondronao tompo no andravana ny asan'ny maizina ary amin'ny fiavianao Jesosy dia levonao amin'ny fofinainy ny vavanao ilay ratsy ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana ary hoy ihany koa ny teninao tompo manambara manao hoe fa izy ireo hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy ary eo izay miandany amin'ny zanak'ondry ihany koa dia handresy azy ireo izay voantsy voafidy ary matoky dia rainy ianao Andriamanitra efa mpandresy izay aminao halleluia halleluia dia mitenena indray tompo aminay ianao amin'ity ity amin'ny alalan'ny fanainao masina fa voninkaino izay voakanao dia anaran'i Jesosy halleluia amen. Iroso aritsika inona indray ary ny lesitsika farany zany. Lesitsika farany zany dia niresakitsika mikasika ilay hoe ny fanokafana ny tempoly tany an-danitra. Inona no nanokafana ny tempoly tany an-danitra satria hoe ilay rahan'i Kristy no nanokafana ny tempoly tany an-danitra zany. Ohatran'ilay tetỳ tany ihany koa hoe ny rano nanokafana ny tempoly tany an-danitra. Ka rehefa nisokafana tamin'ilay raha zany ilay tempoly tany an-danitra satria fahitantsika ilay hoe saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra hozy izy ka na ny tetỳ tany zany tsy maintsy nidiovina ny tany an-danitra koa tsy maintsy nidiovina zany rehefa nisokafana zany. Dia amin'ny teny frantsay moa tsy dia hoe purifiena zany le izy zany. Ka rehefa ninaugurena zany nosokafana tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy zany le tempoly tany an-danitra dia Kristy zany nitsofoka ao. Inona ny andraikitry Kristy? Rehefa nitsofoka ao Kristy amin'ny mahampisorona be azy zany no nitsofoan'i Kristy eo. Ka ny mpisorona be zany rehefa mitsofoka ao anatin'ny tempoly dia zao hoe mitondra rahana biby izy rehefa mitsofoka ao zany. Dia rahana zanak'omby zany no entiny eo zany. Satria tsy mitondra ny rahany tenany izy fa Kristy ny rahany tenany mihitsy zany no nentiny ao amin'ilay tempoly zany. Dia tsy vitany hoe manao fanavotana satria mantsy ny mpisorona be dia zao manao fanavotana ho an'ny tenany aloha izy dia rehefa avy izy manao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Fa Kristy dia zao hoe nitsofoka nitondra n'iny rahany iny izy nanao fanavotana mandrakizay zany ho antsika zanak'Andriamanitra. Ahoana moa Kristy nitondra nanao fanavotana ho an'ny tenany? Kristy nge zavatra tsy nanoty. Kristy ilay zanak'Andriamanitra tsy misy kilema. Dia Kristy zany nanao fanavotana mandrakizay ho amin'ny mitondra ny rano zany tao amin'ny tempoly tany an-danitra. Ary izy tsy moatra ny hoe mpisorona be dia hoe indray mandeha isa-taona izy dia itsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra no fanavotana ao antsika zany fa nitsofoka indray mandeha monja izy nanatra ny rany ary nitoetra izy eo an-tananakavanana Andriamanitra. Izay zany ny ataon'ny Kristiana. Inona ny ataon'ny Kristiana an-danitra any? Mifona ho antsika ny ataony any an-danitra any. Ahoana izy aty amin'ny Hébreu 12 zay resika kely. Satria Kristy zany ilay mpanalalana antsika amin'ilay fanekena vaovao zany satria efa nitsofoka ao amin'ny fitoerana masina indrindra zany Kristy mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra izy. Manao fifonana ho antsika zany izy. Izay ny ataon'ny Kristy ny an-danitra any. Hébreu 12:20 dia zao ny teneniny eto. Hébreu 12:20 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hono izy sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra no ny any Abela. Ahoana izy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao. Satria ilay tempoly teo aloha zany dia maneho ilay fanekena taloha. Ty zany amin'ity satria Jesosy mitsofoka amin'ilay tempoly any an-danitra, nosokafana ilay tempoly dia mpanalalana amin'ilay fanekena vaovao. Izy zany no mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Hitantsika nefa teo amin'ilay Hébreu 9 fa hoe aiza Kristy no mipetraka. 1 sy 2 fa vakintsika izy io averentsika vakina kely. Hébreu 9 1 sy 2 dia hoy izy manao hoe ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao no fotony manana mpisorona be toy izany sika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Aiza Jesosy mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Inona ny ataony?
mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny taberna kely izay naorin'ny tompo fa tsy ny olona. Izy zany manao fanompom-pivavahanao izay naorin'Andriamanitra fa tsy naorin'ny olombelona. Izay manana andraindraikitra zay izy, manalalana amintsika amin'Andriamanitra amin'ilay fanekena vaovao. Dia ato amin'ny toko fahavalo eo ihany izy dia 9:7 dia teneniny ihany ao izy izy. Romanina mantsy Romanina toko fahavalo 9:7 dia ao izy izy. Inona ny ataony eo amin'io manao fanompom-pivavahana izy zany io, fa inona ny ataony eo zany amin'ilay hoe mpanalalana amin'ilay fanekena vaovao Kristy. Dia 9:7 Romanina toko fahavalo 9:7 dia ahoana ary zany? Ny zavatra misy dia zao, Satana nefa dia zao hiapanga antsika foana izy, hanameloka antsika izy. Fa Kristy tonga hanamarina antsika sy hanadio antsika ary hanafaka antsika amin'izay fahalementsika zay. Dia izay ny andraikitry Kristy zany eo amin'io tempoly any an-danitra io. Dia zao ny tenena 9:7. Iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izy nitsangana tamin'ny maty izy zany dia lasa ny an-danitra izy dia mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zany hoe izy zany mitondra ny fifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manota zany tsika dia izy no mitondra ny fifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga hoe be dia be ny olona zany. Nanao za dia mpanota be ty, misy ny sasany ataontsika hoe fa namon'olona zany, misy ny sasany hoe gadra lava, misy ny sasany mpangalatra, mpisoloky olona, misy efa mpanolana tsy fantatra tsony, mandoro trano, tsy fantatra tsony zay abibiana rehetra ataon'ny zanak'olombelona. Betsaka ange ny abibiana fa tsy ary voatanisa tsony. Misy ara mihinan'olona, kanibale misy zany. Le na ny Chine reny ara misy an'le le fetus zany, le mbola zaza, le mbola kibo reny, ohatrany hoe zaza rano zany. Dia misy mivarotra reny, dia misy mihinana. Lasa hanipiriny zareo zany reny, mihinan'olona, zavatra misy zany. Tsy mamorona fa misy zany. Dia ninona zany fahotana mety vitanao, zay mety abibiana vitanao, na hoe faharatsiana vitanao amin'ny resaka hoe filalaovan-dratsy zany. Dia ny olona reny zany mieritreritra za mpanota be ty ve dia hamindra fo Andriamanitra. Ary zay nge ny ataon'ny Satana mba tsy azotsika ilay famonjena dia zao izy apanga antsika. Nanao ianao ve dia hamindran'Andriamanitra fo, tsy hitanao fahotanao be io. Jereo vao maly zao no mbola nijangajanga indray. Dia androany ianao mifona tena manenina mihitsy ianao tena maninona ary dia latsaka indray maly mbola nijangajanga indray. Nefa vao mivoaka ny tolanam-baravarana eo dia tonga dia mandeha mivily kely azy, taritin'ilay filana sy ny fanindry. Ianao nge zavatra sy inona mba vitanao, ianao vao mivoaka eo dia tadio tsara fa lasa trenanina tsindray ianao, na migioka kely ianao, na mandeha mijangajanga ianao na zao. Dia be dia be ny ohatr'izany. Tsisy tsony ny amiko e, inona moa ny ataoko? Dia manakivy teny eny sy manary dia mitoaka sy ny karazany. Fa iza ny apanga ozy izy. Andriamanitra no manamarina, iza ny anameloka. Kristy nefa mifona ho antsika. Ka maha Kristy mifona ho antsika izany dia aza matahotra zany tsika manatona an'Andriamanitra. Zay le teneniny ao amin'ny Hébreux 10 izy miteny an'izay. Aza matahotra ozy izy manatona an'Andriamanitra. Hébreux 10 jerentsika kely ny kiasy an'izay. 9:7 ka hatramin'ny 12. Dia ahoana izy eo amin'ny Hébreux 10 9:7 ka hatramin'ny 12. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofiny, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be, avy amin'ny finoana, manana fo madio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa
amin'ny rano madio. Eo zany le izy. Koa amin'izany ozy izy. Andriamanitra tsy mba mandana iza na iza manantona azy. Zavatra angatan'Andriamanitra, zavatra tenen'Andriamanitra dia izao manao hoe any amin'ny Ezekiela izy miteny an'ilay raha tsy diso manao hoe tsy sitrak'Andriamanitra no hafatesany ratsy fanahy fa ny avelona azy no sitrany. Ny alany amin'iny faratsiny sy ny fahadalany hitodiany amin'Andriamanitra. Ka zany zao ny zavatra tenena koa amin'izany ry rahalahy satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy. Jesosy zany eo amin'ny tany ankavanan'Andriamanitra ao amin'ny efitra masina indrindra izy. Manao fifonana ho antsika eo ankavanany iray. Ny rahan'i Kristy nefa efa namaky ny efitra lamba. Inona moa ilay efitra lamba io satria ny fitoerana masina zany dia misy efitra anankiroa. Ny efitra voalohany zany antsoina hoe efitra masina, dia ny efitra faharoa antsoina hoe efitra masina indrindra. Le efitra masina indrindra io tsisy afaka mitsofoka ao zany fa misy rideau zany manelanelana anazy io. Ary ny olona afaka mitsofoka ao zany dia ny mpisorona be irery ihany no afaka mitsofoka ao. Manao fanavotana. Ary indray mandeha isa-taona ary izy no mitsofoka ao manao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Fa Kristy nefany nitsofoka indray mandeha monja izy ao amin'ny efitra masina indrindra io. Nanao fanavotana mandrakizay izy izy mipetraka eo kavanan'Andriamanitra izy mifono ao antsika. Ka noho ny amin'ny rahan'i Jesosy zany izay efa nanaovana fanavotana mandrakizay efa namaky an'io efitra lamba io, namaky an'ilay rideau zany. Dia amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy efa namaky an'iny rideau iny ny efitra lamba iny dia zao manana alalana zany tsika afaka mitsofoka ao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho ny amin'ny rahan'i Kristy izay ny teneny eto. Koa amin'izany ry rahalahy satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy. Dia izay mahatonga hoe efa tsitra zany io efitra lamba. Izay nahatonga ilay tsitra ilay efitra lamba tetỳ tany teo amin'ny tempolo rehefa maty Kristy tsitra ny efitra lamba. Satria nahoana? Efa tsisy valerany intsony ilay teto tany ary efa nisokafana ny tany an-danitra. Rehefa niakatra ny an-danitra koa Kristy rehefa avy eo dia rehefa niakatra Kristy dia nisokafana ny tany an-danitra. Dia nanahoana? Rehefa nisokatra ny tany an-danitra dia izao manana lalana antsika mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra zany noho ny amin'ny rahan'i Kristy. Dia ahoana izy izy? Rehefa manana lalana dia nitenenina manana satria manana fahatokiana. Mino zany, mila mino zany tsika, mila mahatoko zany tsika. Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga dia inoy Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no marina. Dia hoy izy satria manana fahatokiana tsika hiditra amin'izany fitoerana masina zany noho ny amin'ny rahan'i Kristy. Amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ninofiny. Sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia aoka isika mangataka mihitsy zany izy, manoro antsika mihitsy zany izy. Aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be, amin'ny finoana manana ny fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy ny tena voasasa tamin'ny rano madio. Ka ianao koa zany rehefa manatona manatona an'ilay efitra masina indrindra satria ao misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany. Rehefa manatona an'ilay efitra masina indrindra zany ianao dia inona ny zavatra misy? Tsy hoe ianao maloto io dia tonga ianao dia ity dia za ndeha fotsiny tsy mitsofotsofoka fahatany ihany zany. Rehefa hanatona an'Andriamanitra ianao dia mila midio ianao. Jereo nge ny zanak'Israely eo amin'Andriamanitra izy tany amin'ny Exodosy 7:20 dia sy an'Andriamanitra niomana ny zanak'Israely nandritra ny 3 andro satria eo amin'Andriamanitra. Ka tsika zany zao rehefa hanatona an'Andriamanitra tsika tsy hoe amin'ny tenantsika tsika tsy mangataka famindrapona fa mialaka dia eo amin'Andriamanitra be dia be mantsy ny olona mivavaka fotsiny dia rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra tena mba taio tompo fa tena tsisy mihitsy ato trano e. Mba meo sakafo. Ny an'olona zany filana fotsiny ny anatonany an'Andriamanitra. Fa ny olona manatona an'Andriamanitra zany amin'ny fo madio voasasa. Zany hoe ianao zany raha anatona an'Andriamanitra dia zavatra voalohany dia zao miaikeloka zany ianao aloha voalohany indrindra. Dia manaiky ho diovina noho ny amin'ny rahan'i Kristy sasao a Jesosy ho afaka amin'ny fahotako. Dia manatona ianao tia Jesosy miaikeloka. Manaiky ho sasanao noho ny amin'ny rahanao Kristy. Ka olona efa mbola tsy miteny an'izay fotsiny ianao dia efa fantatr'Andriamanitra ny ao anatinao.
dia manaiky analdio anao sahady izy sy anasanao na afaka anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra. Ka ny olona manaiky zany no manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mamaky ny hevitra lamby io amin'ny alalan'ny nofin'ny Kristy, amin'ny alalan'ny ran'ny Kristy. Ho diovina araka le teneny teo dia aoka isika nantona amin'ny fo marina tsisy fitaka. Amin'ny fo marina tsisy fitaka. Sao dia mieritreritra anao hidupe an'Andriamanitra ianao na mitaka an'Andriamanitra ianao. Eo fikaiky kely fotsiny ange Andriamanitra dia azoko izay ilaiko. Fa ianao ve ahoana? Loza ny mahazo anao raha zany no ataonao. Tsisy miafina ange natrehan'Andriamanitra. Aoka isika nantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be dia mila mino amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Izay zany anatonanao an'Andriamanitra. Miaino anao Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza manambara manao hoe fa fotorotoro sy fanamangorakoraka hozy izy no angasitrahan'Andriamanitra. Zany no angasitrahan'Andriamanitra. Ny olona izay manatan'Andriamanitra zany dia zao amin'ny fotorotoro sy fanamangorakoraka. Inona moa hoe fotorotoro sy fanamangorakoraka zany hoe tena miaiky mihitsy hoe tena zaho ty dia meloka. Zaho ty dia tena ratsy. Tena hoe marary n'ilay fahotana izy hoe tena jerety izaho. Mba te hiala ihany fa tsy afaka. Indrisy mampalahelo aho. Iza ny afaka amin'ny tenan'ity fahafatesany ity? Dia ny fanahy mampatsiahy anao. Kristy nefa maty, tsangana mipetraka eo kavanan'Andriamanitra iray mifona ho ahy. Ampy ho an'ny fahasoavan'i Kristy. Izy no afaka nadio ahy sy anafaka amin'ity fahotako ity. Akasitran'Andriamanitra zay, raisin'Andriamanitra zay. Ka zay eo amin'i Jesosy Kristy zany dia zao. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao ka mifo madio izay ny anatonanao an'Andriamanitra. Dia manao tsy misy fiampangananao tsony zany iza ny anameloko anao Satana. Ary raha misy fisaina manameloko anao hoe ianao izay mpanjangajanga ity, ianao izay mpangalatra ity, ianao dia ianao ve mbola azo famindrapo? Tadidio fa Kristy tsy mamepanga anao na oviana na oviana. Fa rehefa manana fo madio ianao manatan'Andriamanitra ka manaiky ho sasana sy diovina dia tsy misy fanamelohana tsony zany ao aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jerentsika ato amin'ny Romanina toko 9 angeny andininy voalohany. Romanina toko 9 zany ny teneniny eo. Romanina toko 9 andininy voalohany. Dia ahoana izy izy? Dia izao ny teneniny ato. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ka rehefa manaiky zany ianao hiala amin'ny fahotanao manantona ny Kristy ianao ho diovina soa sasana. Tsy misy fanamelohana intsony ninninona fahotana vitanao tany aloha rehetra tany. Dia efa fan'Andriamanitra izany sy dioviny. Olona vaovao ianao zany. Ka zay eritreretina tsony ny zavatra lasa fa banjiny no avy. Sao dia mbola eritreritra zaho ty nge zavatra zaho le mpizangajanga, zaho le mpangalatra, zaho le mpisotro toaka, zaho le mpisoloky olona, zaho le mpifosa, zaho le mpankalo, zaho le mpiteny ratsy be iny. Na hoe zany ny mpalolana, na hoe zany tsy haiko tsony zay mety ho fahotana vitan'ilay olona zany. Fa rehefa nanaiky diovin'i Kristy izy, ahoana izy indro efa lasa ny zavatra taloha fa tonga vaovao ankehitriny. Tsy tsaroana intsony zany. Tsy tsaroana intsony zany. Ninona vitanao dia fa fan'Andriamanitra zay. Tonga olona vaovao, tonga olona marina ianao natrehan'Andriamanitra. Fa tsy misy fanamelohana izay eo amin'i Kristy Jesosy rehefa nandrain'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, nanaiky diovin'i Kristy ianao. Tsy misy fanamelohana zany aminao. Tsisy. Izay ny andraikitry Kristy any an-danitra any. Ka ny sary zany izay hitantsika zany eto amin'ity seza fiandrianana ity zany, ny amin'i Kristy izy mitsangana eo amin'ny seza fiandrianana. Dia zavatra hitantsika io teo amin'ny fanompoam-pivavahana zany tany amin'ny Levitikos zany, tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Zavatra hitantsika eto zany. Maneho ilay zanak'ondry novonoina tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Mitondra ny fahotantsika mba hahazoantsika famelan-keloka.
nanokatra ihany koa izy amin'ny alalan'iny rany iny lay fitoerana masina tany an-danitra tandindon'le tetỳ tany zany hoe misy fifandraisan'ny lehibe zany lay fanompo-bivavahana teto tany sy ny any an-danitra izany ary ny fanompo-pivavahana zay natao tany amin'ny testamenta taloha zany ny amin'ny tempoly na ny taberna kely de zao hoe tandindony amin'ny Kristy zany io ary manome ny valeur zany manome ny mazava maneho ny mahazava-dehibe zany ilay raha ny zanak'ondry manaisotra ny fahotana. Reny zavatra tany amin'ny testamenta taloha zany biby natao fanaritra anadiovana ny fahotana tandindony amin'ny Kristy zany ary ny biby zay natao fanaritra de biby tsy manatsiny no natao fanaritra tamin'izany maneho ny Kristy de Kristy tonga amin'ny seza fiandrianana zanak'ondry tahaka ny efa voavono ozy izy ka zava-dehibe loatra zany le rahan'ny Kristy io fa tsy azo ataontsika hoe zavatra atao tsinitsinina zany satria zanak'Andriamanitra ne Kristy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no omeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra mihitsy zany Kristy anavotana antsika zany ary izy niditra ny an-danitra iny manao fanavotana mandrakizay ny tonany rahany iny re mandeha monja ary mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray zava-dehibe loatra zany le rahan'ny Kristy de ny zavatra hitantsika eto ihany koa zany amin'ity eto amin'le seza fiandrianana de zao hoe i Kristy zay maty iny ange ka efa nitsangana niakatra ny an-danitra ary mipetraka eo tanana kavanan'Andriamanitra inona ny ataony eo nanokatra le fanekena vaovao izy mpanalalana amin'le fanekena vaovao ary inona ny ataony eo mifona ho atsika ny ataony eo zany io mbola miasa ho atsika zany Kristy amin'izao ora sy fotoana zao zany mifona ho atsika mba ahazoantsika famelan-keloka sy fanadiovana noho ny amin'ny fahotantsika eo natrehan'Andriamanitra ray kaoka zany tsika hanana fahatokiana araka le teny teo anatona an'le seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy mitsofoka ao amin'le efitra lamba noho ny amin'ny rahan'i Kristy mba ahazoantsika zany famelan-keloka satria fanavotana mandrakizay nefa nataon'i Kristy ho atsika izany hiditra indray tsika toizantsika le lesona zany zay mikasika an'iny zany fa toizantsika le lesona de ny zavatra hitantsika ihany koa zany de zao hoe ity resaka hoe fametranan'i Kristy eo amin'ny seza fiandrianana ity zany na fametranan'i Kristy ho mpanjaka ity zany de nampiarahana zany izy ity tamin'inona nampiarahana tamin'ny Pentekosta nampiarahana tamin'ny Pentekosta satria hitantsika tsara hoe Jesosy tenany mihitsy no ny teny any amin'ny Jaona manambara manao hoe mbola tsy nomena ozy izy ny fanahy satria mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny Kristy zany hoe rehefa miditra ao amin'ny voninahiny Kristy de omena ny fanahy hitantsika tokoa zay satria rehefa tonga teo amin'ny voninahiny Kristy de inona ny zavatra nisy hita teo amin'ny Kristy le fanahy fiton'Andriamanitra le maso fito zany hoe nirahana makany amin'ny tany rehetra ary hitantsika ihany koa taty amin'ny asan'ny apôstôly fa nijoro vavolombelona ny apôstôly Petera rehefa nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta de ozy izy nanao hoe io izy le fampahatokiana zay nomenanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy vakitsika kely ange ny teny iny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa zareo rehefa nandray ny fanahy masina iny zany de zao ny teneniny eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo de ahoana ozy izy andininy fahatelo amby telopolo ny anaran'i Jesosy ary rehefa nasandratra ny tanana kavanan'Andriamanitra izy io hoe nasandratra ny tanana kavanan'Andriamanitra izy le tonga amin'ny voninahiny zany ary rehefa nasandratra ny tanana kavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy de efa nampilataka izao hitanareo sy renareo izao izy nandray tamin'iray ozy izy ny fanahy masina izay nokasainy de efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy de rotsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta zay profo zany efa nresantsika teto fa niditra tao amin'ny
voninany Jesosy Kristy. Ka ny zavatra anisany nefa dia tao ny antsoina hoe Pentecoste nefany amin'ny teny frantsay moa izy ito hoe Pentecôte, ny dikany hoe Pentecôte de prémisse. Ny dikany hoe Pentecoste amin'ny teny gasy zany dia azontsika antsoina ihany koa hoe voaloam-bokatra zany, zay ny antsoina hoe Pentecoste satria zay le prémisse hoe voaloam-bokatra. Ka inona ny voaloam-bokatra zany teo amin'ny zanak'Israely? Zany hoe rehefa tonga zany ny fiakaran'ny vokatra zany. De zao ny vokatra eny an-tsaha zany, de tsy azonao hohanina zany ny vokatra eny an-tsaha iny, zany hoe ny fiakaran'ny vokatra iny zany ohatran'ny hoe fiakaran'ny vary na blé na ataontsika hoe orge zany. De eo amin'ny mars avril eo zany no fiakaran'iny zany. Ka rehefa miakatra zany iny tsy azonao tonga de hoe mijinra de hihinana ianao. Fa rehefa miakatra iny de zao ny an'Andriamanitra aloha ny aterina voalohany indrindra. Aterinao zany manatra ao an'Andriamanitra ianao. De hoentinao amin'ny tempolo io andreny mpisorona zany iny. De aevaeva zany iny. Jerentsika kely ange Leviticus 7:20 jerentsika kely kasika ny zavatra zay. Leviticus 7:20 de ny 9 ka hatramin'ny 20. Leviticus 7:20 de ny 9 ka hatramin'ny 20. De vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo ka hijinja ny vokatra any dia mitondra amboara iray amin'ny voaloam-bokatra reo ho ao am-pisorona ianareo. Ary anevaeva ny amboara eo anatrehany Jehovah izy ankasitrahana anareo amin'ny ampitson'ny sabata no anevaevan'ny mpisorona azy. Zany hoe rehefa miakatra zany, rehefa mijinja zany ianao dia zao hoe manao mitondra amboara iray amin'ny voaloam-bokatra reo eo amin'ny mpisorona ianareo. Dia hoentina eo mpisorona dia rehefa tonga eo mpisorona dia aevaevana iny zany. Amin'ny ampitson'ny sabata ozy izy no anaovana an'izay zavatra zay zany. Izay zany le voaloam-bokatra hoentina ao an'Andriamanitra. Ny zavatra misy nefa dia zao. Rehefa dia eo amin'ny ampitsony io fanatitra evaeva io zany amin'le voaloam-bokatra dia zao manisa 50 ianao. Mba tonga ny ampitson'ny sabata ozy izy. Manisa andro 50 zany ianao. Dia rehefa tonga ny andro fa 50, vakitsika ny 5 indray, ahoana ny zavatra resahana eo amin'ny 5 dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manisa ho anareo hatramin'ny ampitson'ny sabata, dia hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra evaeva dia 7 herinandro mipaka. Dia amin'ny ampitson'ny sabata fa 7 no ahataperan'ny andro 50 isainareo. Dia manatera fanatitra hohanina vaovao ho an'i Jehovah indray. Ary mitondra mofo roa avy amin'ny finananareo ho fanatitra evaeva, atao amin'ny koba tsara toto roa ampafolon'ny fahy, izay asiana masirasira ka endasina voaloam-bokatra ho an'i Jehovah izany. Zany hoe voalohany iny zany ianao zany. Rehefa miakatra le vary zany na ny nenetsaha dia zao mijinja ianao dia maka amboara ianao dia aevaeva zany iny amin'ny ampitson'ny sabata. Dia manisa 7 herinandro indray ianao manisa 7 herinandro ianao mandrapa tonga ny ampitson'ny sabata zany. A partir n'le manomboka amin'le ampitson'ny sabata zany ianao manisa 7 herinandro. Mandrapa tonga ny ampitson'ny sabata zany ny fa 7 herinandro. Andro 50 nefa zany zay. Dia rehefa tonga zay andro 50 zay dia manatitra fanatitra vaovao indray zany ianao. Zany hoe tsy le amboara ntsony no entinao zany. Fa efa voatoto zany le vary na le blé zany. Efa lasa koba zany. Efa lasa lafarinina zany. Dia ataonao mofo indray izy zany. Dia indray no aterinao anatrehan'i Jehovah zany. Indray no aterinao anatrehan'i Jehovah. Ka zay dikany zay mantsy zay zany ny dikany hoe Pentecote. Zay mantsy tsika zany manao Pentecote fa fatatsika ve ny dikany hoe Pentecote teo amin'ny Jiosy. Ny dikany hoe Pentecote teo amin'ny Jiosy dia zay le voaloam-bokatra teo amin'ny Israely zany. Zay ny atao hoe Pentecote dia manao an'iny fety iny teo amin'ny Israely.
dia manisa andro 50 teoriana dia rehefa tonga ny andro fahadimapolo iny dia ny andro fahadimapolo iny zany ny antsoina hoe patekoty satria iny zany nivokatra n'le taninao zany iny efa lasa mofy zany le izy dia iny andro fahadimapolo iny ny antsoina hoe patekosy na iny ny antsoina hoe fête de prémices izy na ho fetiny voaloham-bokatra zany ka amin'iny andro fahadimapolo zay antsoina hoe patekoty iny zany tamin'io nefa naninona no nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny apôstôly dia rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia inona ny zavatra nitranga voaloham-bokatra ho an'i Jehova zany ireo nandray ny fanahy masina ary vokatra izay voaloham-bokatra zay inona ny zavatra nisy teo maro ange ny resy lahatra teo tamin'io andro io fotsiny raha jerentsika firy ny resy lahatra tamin'io andro io fotsiny rehefa nandray ny fanahy masina ny apôstôly tamin'io andro io fotsiny firy ny resy lahatra tamin'izany jerentsika asan'ny apôstôly toko faharoa dia jerentsika eo amin'ny rehefa nandray ny antso izy ireo dia niteny nandray ny antso fotsiny izy eo amin'ny andininy satria betsaka ny resy lahatra zany tamin'ny rehefa nirotsaka tamin'ny apôstôly ny fanahy masina sy ireo mpianatra niara-niangona tao amin'ny efitrano dia nitory amin'ny olona manodidina azy amin'izay izy dia betsaka no voadona tapony dia vakitsika amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo dia hoana izy ary nandre zany ny olona dia voatsindrona tapony ka nanao tamin'ny petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay satria nitoriny amin'ny kristy izy zany ary ho petera taminy mibeba reo ka samy ato batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina dia inona ary ny zavatra nisy dia ny zavatra nisy dia ty dia ahoana ozy izy eo amin'ny nanomboka tamin'izay iny fotoana iny zany dia inona ny zavatra nisy dia rehefa nandray ny teny dia maro no nandray ny teny adiny faraky amby efapolo dia zao no voasoratra ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany tamin'iny andro ny fotsiny 3,000 nanampy an'zareo nandray an'i Kristy le voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra zany hoe fondation de l'église zany no nitsangana teo fanorenana ny fiangonana zany ny zavatra nisy teto tamin'ity voaloham-bokatra ty tamin'ny firotsahan'ny fanahy masina ireo zay voalohan'ny resy lahatra teo amin'ny fivavahana kristianina dia mbola nitomby any le izy eo amin'ny andininy fahenina amby efapolo dia zao ny teneniny ary dia niray saina isan'andro izy ka nazotona keo akanjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nanampian'ny tompo isan'andro ho an'ireo tsy tamin'iny andro iny tamin'iny andro iny andro zany 3,000 nanampiny isan'izy ireo fa isan'andro dia nampitomboan'Andriamanitra ny isan'reto mpino ireto inona ny vokatra le fanahy masina voaloham-bokatra ho an'i Jehova ara-panahy zany no nomena teo fanorenana ny fiangonana eo zany ny orina ny fiangonana kristianina voalohany zany raha zay ny nazo ilazana anazy le firotsahan'ny fanahy masina zany dia io le antsointsika amin'ilay hoe fiangonana voalohany zany dia ny zavatra nisy anefa dia inona ihany koa ny zavatra azontsika resahana eto zavatra resahantsika ihany koa dia zao hoe nresaka tsika le resaka hoe pentekosta marina fa ny fetin'ny pentekosta zany nomeny zany taty amin'ny efa taty amin'ny rehefa nanome lalàna Andriamanitra vao nomena zany fetin'ny pentekosta zany fa alohany nandraisan'ny zanak'Israely ny lalàna dia efa nitenenin'Andriamanitra io resaka pentekoty io satria ny pentekoty voalohany zany dia zao taiza ny pentekoty voalohany dia tany amin'ny teo amin'ny tendrombohitra Sinay nisy an'izany pentekoty voalohany zany satria ny atao hoe pentekoty dia inona voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra zay ny atao hoe pentekoty voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra teo nefa teo amin'ny tendrombohitra Sinay no nanao no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny vahoaka an'Israely nanao hoe izaho ho Andriamanitrareo ary ianareo oloko zay le hoe mahavoaloham-bokatra azy ary ny zavatra hitantsika ihany koa dia ty
rehefa nampirosaka ny fanahy masina Kristy, satria io le fanahy fito n'Andriamanitra teo amin'ny Kristy zany, le fanahy nampirotsaka zany tamin'ny mpianatra Kristy. Kristy nge ka nanao fanatitra ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany. Dia ahoana izy eo amin'le apokalipsy vakitsika kely izy fa misy fifandraisany lehibe zay zavatra zay. Eo amin'le toko 5 dia inona ny zavatra nisy? Dia vakitsika ny andininy 5 sy ny 10 dia zao ny zavatra teneniny ato. 5 sy ny 10. Ary ny referam-baovao izy, zany hoe le olona 420 sy ny zava-manana 4 zany teo amin'ny tempolo io. Ary ny referam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavono ianao. Ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. I Kristy zany izay nanao fanavotana ho antsika. Inona ny antony nanaovan'i Kristy fanavotana ho antsika zay? Mba hanaovan'i Kristy ho mpisorona ho an'Andriamanitra ho antsika sy ho fanjakan'Andriamanitra ho antsika zany. Ahoana izy? Averiko tsara le farany teo. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo. Zany hoe rehefa navotana tsika zany tsy hoe navotana fotsiny, fa natao ho tonga ho vahoaka an'Andriamanitra, fanjakana sy ho mpisoron'Andriamantsika ireo. Ka rehefa tonga ho fanjakana sy ho mpisoron'Andriamanitra zany ianao dia voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra zany ianao. Vokatra le fanahy masina nge zay, vokatra le fanahy zany zay. Dia jereo tsara fa teo amin'ny Exodosy 7:10. Rehefa itsofoka amin'ny fanekena ny zanak'Israely rehefa asian'Andriamanitra ny omana izy, dia inona ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra? Verenantsika indray zay, Exodosy 7:10, andininy 5 sy ny 6. Exodosy 7:10, andininy 5 sy ny 6. Sy 7:10 azafady, andininy 5 sy ny 6. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa any tany rehetra. Raha miain'ny feoko ianareo izy dia maninona? Sy hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Ho rakotra sy ho ahy. Dia toy izany amin'ny andininy 5, dia ho fanjakany, mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenin'ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Ho fanjaka mpisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Teo zany no nanahoana? No fidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely voalohany ho vahoakany. Na dia navoakany tany amin'ny tanàna any Egypta ary izy, mbola tsy vita fanekena tamin'izy tany. Fa tonga teo amin'ny tendrombohitry izy dia teo Andriamanitra vao nanao fanekena. Voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra zany ireo. Eo ilay hoe Pentecoste zany, teo zany ny Pentecoste voalohany zay ny azo lazana anazy. Eto koa tandindony zay tany amin'ny Exodosy zay, rehefa nirotsaka ny fanahy masina. Dia nanahoana? Voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra ihany koa reto. Satria teo zany ny fanahy masina no nirotsaka tamin'inona? No nirotsaka tamin'ny fahafenoana zany. Teo ny fanahin'Andriamanitra teny hoe nirotsaka tamin'ny fahafenoana. Zay mahatonga le hoe fanahy fito. Fanahy amin'ny fahafenoana no nirotsaka tamin'ny vanim-potoana io izany. Dia ho amtinana izay zavatra hitantsika zay zany, dia zao hoe ny hevitra ny zavatra hitantsika zany eto amin'ity seza fiandrianan'Andriamanitra ity, Jesosy Kristy mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra, dia zao hoe le fametrahana ny Kristy ho mpanjaka zany, le fampidirana ny Kristy, le fampandraisana ny Kristy an'le voninahitra zay omen'Andriamanitra azy zany. Ka araka le fanontaniana zay voalaza tany aloha, misy manambara manao hoe iza no mendrika handray ny boky. Dia namaly, satria nitomany Jaona hoe tsisy na tany an-danitra izy, na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany izy,
afaka nandray le boky dia nitomany Jaune dia ilay anankiray tamin'ny lolo 420 no nitenina na hoe aza mitomany ozy izy fa indro niliona avy amin'ny Joda nisy lofon'ny Davida no afaka mandray ny boky sy mamaha ozy izy ny tombo-kaseny ozy izy. Ary tsy vitan'izay fa ny lanitra ray manontolo mihitsy no niaran'ny redona zany. Ny lanitra ray manontolo no niaran'ny redona zany amin'ny alalan'ny liturgie izay nataon'izy ireo zany miaran'ny redona. Manampy izay tenin'ilay olona zay manao hoe izy no mendrika andray ny boky sy amany tombo-kaseny. Dia ny zavatra hitantsika jery an'io liturgie io zany sika satria miredona ny any an-danitra zany. Miredona ihany koa ny izao ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra zany. Ny amin'ny Kristy eo amin'ny voninahitra io zany miara miredona sy miara mifaly. Manome voninahitra manao hoe nandray ny voninahitra Kristy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy napetraka amin'ny mahampanjaka azy izy. Dia jerentsika ingezay zao ny zavatra teneniny amin'ny Apokalipsy 5. Ka nivalin'izay zavatra zay zany hoe iza no mendrika andray ny boky dia tonga ary le zanak'ondry nandray le boky. Vakintsika 5:7. 5:7. Apokalipsy 5:7. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga izy ka nandray ny boky. Valin'ireo izy ny afaka nandray ny boky dia hoe ny zanak'ondry ilay liona avy amin'ny Joda sy ilay solofon'ny Davida no afaka mandray ny boky. Ary tonga izy nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana dia vao nandray le boky izy dia inona zavatra nitranga 9. Ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manan'aina 4 sy ny lolo 420 dia niankohaka teo anatrehany zanak'ondry sady samy manana lokanga sy volamena feno ditika azy manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany niankohaka zany reto lolo 420 reto sy ny zava-manan'aina 4 niaraka tamin'ny lokanga teny an-tanana ozy izy sy ny vilia volamena feno ditika azy manitra efa niresantsika moa mikasika an'io zany. Zany hoe vao manomboka zany le fanomezam-boninahitra ny Kristy zany satria le fandraisan'ny boky zany dia zao hoe nomena azy ny fahefana sy ny fanjakana. Nomena azy ny voninahitra sy ny hery. Zany hoe nandray le toerana mampanjaka azy izy zany nandray le toerana mahabe voninahitra izy ka vao nandray an'iny izy dia niankohaka zany reto lolo 420 sy ny zava-manan'aina 4 nanome voninahitra sy nankalaza. Tonga dia nanao fanompoam-pivavahana eo anatrehany zanak'ondry sy eo anatrehan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Eo zany dia efa marika sady anankiray manao hoe tsika ihany koa zany rehefa manomboka ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry dia zao miankohaka zany tsika vao manomboka. Jereny any an-danitra vao hoe hanomboka ankalaza an'Andriamanitra zany tonga dia miankohaka aloha voalohany indrindra. Zay zany ny zavatra atao voalohany aloha miankohaka. Dia izy miankohaka iny dia inona zavatra nitranga dia niteny ireo zava-manan'aina 4 sy ny lolo 420 tsy niteny fa nihira zany. Dia nihira voalohany indrindra zany izy niankohaka iny zany dia rehefa avy eo izy nihira ny zava-manan'aina 4 izy sy ny lolo 420 dia inona nihira nataony 5 sy ny 10. Vakintsika ny 5 sy ny 10 dia ahoana izy ary nihira firambo avao izy ka nanao hoe ianao no mendrika aka ny boky sy amany tombo-kaseny. Ianao no mendrika aka ny boky sy amany tombo-kaseny zany hoe mamaly koa zany izy tahaka ny anankiray tamin'ilay lolo 420 niteny tamin'ny Jaune nanao hoe ilay liona avy amin'ny Joda le liona avy amin'ny Joda sy ilay solofon'ny Davida no afaka mandray ny boky sy mamany tombo-kaseny. Fa rehefa vao nandray le boky amin'izay nefa le zanak'ondry rehefa avy eo tonga dia niankohaka le lolo 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia nihira izy nanao hoe ianao no mendrika mbola nataony tao anatin'ny hira mihitsy zany izy hoe ianao no mendrika andray an'io boky io. Hoe izy le mendrika ianao no mendrika nomeny voninahitra zany izy. Ianao no mendrika haka ny boky sy amany tombo-kaseny dia nomeny ny antony hoe fa maninona moa ianao no afaka mandray le boky sy mamany tombo-kaseny dia ozy izy fa voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra
ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'andriamantsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Nomeny zany ny antony satria ny rano ny nanavotanao izy olona avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ho an'andriamanitra izy ary nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'andriamantsika ireo izy. Zay zany ny antony zay izy nomendrika indray ny boky satria ny rahany mihitsy nefa natolony ny fanavotanao atsika mba hahatonga atsika zany itsika izaho sy ianao zao ho fanjakana sy ho mpisorona ho an'andriamanitra. Halleloja, halleloja be zany teny nankalaza zay reo ny hira zao zany ny hira nataon'izy ireo zany de zao firam-baovao zany satria mbola tsy hirana zany tao anatin'ny raha mijery ny soratra masina tsika mbola tsisy hiroatra zany eo anatin'ny soratra masina hoe ny ranao ny nanavotanao ho an'andriamanitsika satria efa nataonao fanjakana sy ho mpisorona ireo. I firam-baovao zany tia natao ty c'est un chant original zany le izy raha zay ny azo ilazana azy mbola tsy hainao hatreto zany mbola tsy hainao hatreto de nitoy iny de vita ndray ny firanana nataon'le zava-manan'aina efatra sy ilay olona efatra amin'ny roapolo de ny redona ihany koa ny anjely lanitra ray manontolo inona nataon'ny anjely ny arany redona ihany koa izy de zao ny teneny ny teny mafy izy 9:12 sy 12 de zao ny teneniny ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona averiko ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona ary nisany de alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery sy ny fahefana sy ny faherezana sy ny voninahitra ary ny saotra. Alinalina sy arivoarivo izy nisany ary nanao tamin'ny feo mahery izy ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery sy ny fahefana sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra. Inona ny amin'ny teny frantsay moa zay na zany hoe inona ny attribut zany na mety hoe tsy haiko hoe ny fanomezana ny ohatrany hoe le voninahitra inona zany le voninahitra nomenan'ny Kristy teto de anankifito no ny ilazana anazy. Raisiko tsy haikitsika tsara inona le fito ny tenenina tao de ozy izy ny zanak'ondry izay vononozy izy de izy ny mendrika andray n'inona andray ny hery ny arena ny fahendrena ny faherezana ny haja ny voninahitra ary ny saotra. Fito zany ny fankalazana anomezana voninahitra ny Kristy. De inona le ny zavatra teneny teo averiko tsara fito izy teo ianao ny mendrika izy andray ny hery ny arena ny fahendrena ny faherezana ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra. Io aloha de efa tena hoe ny voninahitra Kristy miditra ao amin'ny voninahiny nomena azy n'inona ny hery ny puissance zany ny arena ny fahendrena ny faherezana ny voninahitra sy ny saotra. Ka io zavatra fito voalaza io attribut fito io zany na hoe fankalazana ny Kristy fito io zany anomezana ny haja ho azy de io nge le hitantsika tery ambony le hoe nahita zanak'ondry tahaka ny voavono ao izy nanana tandroka fito izy. Le tandroka fito inona le tandroka ndreo maneho an'le symbole de puissance maneho an'le mampanjaka maneho an'le fanjakana nomenan'ny Kristy zany ny fanjakana ny hery ny haja ny voninahitra ny saotra. Fanomezam-boninahitra ny Kristy satria miditra amin'ny voninahiny Kristy napetraka ho mpanjaka Kristy napetraka eo amin'ny seza fiandrianany Kristy nandray ny toerana mampisorona be azy ihany koa Kristy. Ianao no mendrika andray ny hery ianao no mendrika andray ny faherezana ianao no mendrika andray ny arena ianao no mendrika andray ny haja ny voninahitra sy ny saotra.
lehibe nge zany, fahagagana zany. De nanaraka azy ihany koa vita zay zavatra zay, satria mandeha par étape zany le izy. Ny voalohany zany zavatra hitantsika teo de hoe ny zava-mananaina efatra sy ny lolo efatra am'roapolo ny ankohako, de ny hira firambaovao izy ireo. De rehefa vita ny hira nataon'izy ireo, de niaran'ny redona ihany koa ny anjelan'ny lanitra ray manontolo tamin'ny feo mahery, manao hoe ny zanak'ondry izay ny vonoina de mendrika indray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny haja ny voninahitra ary misaotra. Vita indray izay. De nanahoana indray? Ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra no arian'Andriamanitra no mankalaza an'Andriamanitra indray amin'ny fahatelo zany. De inona ny zavatra tenenina eto amin'ny andininy fahatelo amby folo. Ary izao zavatra ary rehetra izao, zay le hoe ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra indray zany no mankalaza eto. Ary izao zavatra ary rehetra izao, na zay any an-danitra, na zay ety ambonin'ny tany, na zay any ambanin'ny tany, na azy any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Eto dia nitononony mihitsy hoe fanjakana. Tena teneniny mihitsy eto. Fa iza no manao an'io indray? Ny zavaboarin'Andriamanitra indray zany eto no miteny. Ny zavaboarin'Andriamanitra indray zany eto no mankalaza hoe na ny any an-danitra, na ny aty amin'ny tany, na ny any ambanin'ny tany, na ny any an-dranomasina hozy izy. De ahoana izy izy? Reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, zany io ho an'ny ray zany io, ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry, ho an'i Jesosy Kristy, anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay ary ny fanjakana mandrakizay. Teneniny mihitsy io. Fatatsika fa Jehovah Andriamanitra ray, izy no mpanjaka an'izao rehetra izao. Fa napetraka ny ara-nipetraka eo amin'Andriamanitra Kristy zany, ho mpanjaka ihany koa. Mipetraka eo miaraka amin'Andriamanitra io izy, amin'ny mampanjaka azy. Ary tadidio tsara fa rehefa tonga anirinany, mbola ianarantsika moa zany zay, rehefa mankanirinany tsika de rehefa omenany, rehefa resy ny fanjakan'izao tontolo zao, rehefa nomena an'Andriamanitra amin'izay le fanjakana zany, sy fa ny Kristy, de ahoana no ilazany azy? Verentsika kely izy io fa teneniny mihitsy izy io aty arina zany, aty amin'ny toko faraky amby folo de ny andininy fahadimy amby folo. Zany hoe rehefa any amin'ny trompetra fahafito zany io, de inona ny zavatra teneniny ato amin'ny trompetra fahafito? Zany hoe Kristy zany eto napetraka ho mpanjaka. Fa any amin'ny trompetra fahafito de inona ny zavatra mitranga? Zany hoe napetraka ho mpanjaka Kristy zany efa miaraka mpanjaka amin'Andriamanitra zany izy, mipetraka eo tanina ankavan'Andriamanitra amin'ny mampanjaka azy, satria Andriamanitra ihany koa le mpanjaka. De eto amin'ny andininy fahadimy amby folo izy amin'ny toko faraky amby folo de zao ny teneniny, manao hoe ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra ranao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo zao de efa lasany tompontsika sy Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Amin'ny trompetra fahafito io zany de andray amin'izay izy ny fanjakana rehetra manerana n'izao tontolo zao zany. Io nge ohatra n'le tamin'ny andron'ny Davida, inona ny zavatra nisy? Tamin'ny andron'ny Davida zao ny fidian'Andriamanitra Davida ho mpanjaka andimby an'i Saoly, nosorana ho mpanjaka izy. Fa Davida mbola tsy nanjaka, fa mbola Saoly no mbola teo. Fa Davida nefa efa mpanjaka satria efa nifidian'Andriamanitra izy. Kristy koa zany eto zao efa mpanjaka miaraka amin'Andriamanitra Kristy, satria nomena azy le voninahitra sy ny hery ary ny fahefana. Fa rehefa tonga ny trompetra fahafito zany, rehefa tsofina ny trompetra io, de omena ny tompontsika sy ny Kristy nozy izy ny fanjakana mandrakizay amin'izay fotoana zay zany. De eto zany ho marika ny fanekena zany ataon'lay ho marika ny fanekeny ny zavaboary zany ny amin'ny zavatra voalazan'ny anjely. De inona ny zavatra tenen'ireto zavaboary? Fa mitovy amin'ny zavatra tenen'ny anjely ihany ny zavatra lazain'le zavaboarin'Andriamanitra eto.
eo amin'ilay apokalipsy toko 5 dia ny andininy fa 7 dia ahoana izy izy ary izao zavatra rehetra izao na ny any an-danitra na aty ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay averiko ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay dia hitantsika nefa teo ambony ny zavatra hitantsika teo ambony dia inona zavatra hitantsika teo ambony teo amin'ilay andininy faraka 12 dia hozy izy manao hoe izy ny mendrika andray ny hero izy sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny haja ny voninahitra ary ny saotra dia eto ambany indray izy dia miteny ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ny saotra sy ny haja ny voninahitra ery ambony izy dia miteny ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra zay ny namarana ny azy izany hoe ny zavatra ambaran'ilay zavaboary zany dia manamarina ny zavatra voalaza ny anjely hoe zay koa dia manino mitovy aminareo koa zay amin'izany fa tena mankalaza n'Andriamanitra koa zay an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry satria izy no mendrika andray ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Halleluja voninahitra an'Andriamanitra rirany zay mikasika an'iny fa fotoanantsika tapitra fa ho faranantsika vetivety ara-l' izy dia inona moa mamarana l' izy satria fa tapitra l' izy dia faranantsika l' izy dia izany mamarana le liturgie zany satria liturgie zany zavatra misy eto izany mamarana le fampom-bivavahana zany raha nanomboka tamin'ilay zava-manana na efatra sy ny loholona 720 zany izy dia ny zava-manana na efatra sy ny loholona 720 ihany no mamarana azy nanomboka teo dia ny ankohaka ny zava-manana na efatra sy ny loholona 720 eto indray mamarana dia ahoana izy izy ny zava-manana na efatra sy ny loholona 720 dia zao ny teneniny toko 5 dia ny andininy 412 dia zao ny teneniny ato ary ny zava-manana na efatra nanao hoe amen ny dikan'izany dia zao maninona ilay zava-manana efatra miteny hoe amen ny dikan'izany dia zao hoe makasitraka izany zavatra voalaza rehetra zany izahay makasitraka izay zavatra voalaza rehetra zany zay amen ho tanteraka tokoa an'izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra zany hoe manaiky izay zavatra voalaza rehetra teo zany ilay zava-manana na efatra vita zay zavatra zay dia niteny zava-manana efatra manao hoe amen mikasika le fananoratana sy fanomezam-boninahitra an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry dia rehefa vita ny amen nataon'ilay zava-manana na efatra dia inona nataon'ilay loholona 720 ary ny loholona dia ny ankohaka ka nivavaka dia ny ankohaka izy dia ny ankohaka izy ohatra n'ilay fanombonana manomboka zany fanompo-bivavahana dia ny ankohaka ny loholona 720 vita indray fanompo-bivavahana dia ny ankohaka ihany koa ny loholona 720 vita ny amen nataon'ny zava-manana efatra dia ny ankohaka ny loholona 720 halleluja voninahitra amin'Andriamanitra nakasitraka izy nanaiky izy amin'izay zavatra rehetra voalaza teo ary manamarina izany izy fa ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry tokoa ny saotra sy ny haja ary ny voninahitra ary mendrika indray ny boky tokoa ilay zanak'ondry satria ny rano ny efa nanavotana olona avy tamin'ny firenena maro sy ny samihafa fiteny ho an'Andriamanitsika ao izy ary nataon'ny fanjakana sy mpisorona amin'Andriamanitra ireo ka izy ny mendrika indray ny saotra ny haja ny dera ny fahendrena ny arena sy ny hery voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany dia izay zany nylesitsika tamin'ity ano ity isaorana ny tompo lehibe zay toizantsika indray zay amin'ny manaraka zany amin'ny heriny zany tsika dia zao hoe hiditra zany tsika amin'ny tombo-kase 7 zany satria efa nomena n'ilay zanak'ondry ilay boky dia tsy maintsy amazana izy ilay tombo-kase satria eo anatin'io boky dia misy soratra izy eo anatin'ny sy ivelana ozy izy ka rehefa mamaly ilay boky izy dia midy amin'ilay tombo-kase zany ilay boky dia ilay tombo-kase iny zany tsy maintsy vahana nokafana ilay boky
dia ilay tombokase fito ireo nefa misy heviny zany ireo dia rehefa manokatra mihitsy dia ho hitantsika eo ny heviny zany. Famintinana zany mety tena ho ataontsika eto satria efa hitantsika ihany izy io tamin'ny fifampandrefina zany zay nataontsika tamin'ny fiangonana fito zany. Dia resaka kely mikasika an'izay tsika amin'ny heriny mamitana ny zavatra hitantsika teto dia miditra amin'izay fiangonana miditra amin'izay tombokase fito izay tsika. Saorana ny tompony zavatra rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ivavaka ary isika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao dia afaka namarana ny toko 5 izay dia ny seza fiandriananao sy ny nandraisan'ny Kristy ny hery sy ny haja ary ny voninahitra sy ny fahendrena. Halleluja, halleluja. Ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny saotra sy ny haja ary ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Dia raina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Jesosy io. Manamasinana irainy amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Amin'ny anaran'i Kristy na ny ratana izao vavaka izao raha hitao natrehanao, alleluia. Misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Tahin'ny tompo daholo tsika rehetra. Somary niotra kely fotsiny. Fa dia maheriza daholo. Baibai daholo no manaraka indray.